Izany ny tompon'andraikitra ny apiparateo manana fanamby ho an'ny vahoaka dia ny mba hisorohana ny fahabetsahan'ny rano rehefa avy be kosa ny orana amin'ny alalan'ny station de pompage eny Ambodimita. Zay ny mikasika an'iny fa ivadika lafim-baovao politika tokana aloha no voangona tamin'ity ariva ity. Amita iraka any ivelany raha ny tatitra nataon'ny namana Jean-Maire Ambelson ny sénateur Rabetsiarona Silva ary nisy nirisadresany tamin'ny mpanao gazety mikasika ny toedrana politika eto amintsika sy ny fandalovan'ny délégation avy eo amin'ny SADC mikasika indrindrindrindra ny krizy eto Madagasikara hoarantsika ny famitinana izay resadresaka niaraka tamin'ny namana Jean-Maire Ambelson izay. Mamaly ny SADC sy ny volana européenne ny sénateur Rabetsiarona taoria ny référendum farany teo. Fahafantarako azy ro mpanaramaso avany. Tena leany teto le amongomao zany le olona tonga ifidy. Fa importe hoe firy no firy non fa mbola rabasoa rabatsara koa 5 isan-jato nazo neny ndalako afitsihana angamba raha diso fa 3 isan-jato avo dia avo zany amin'ny resaka référendum. Tsy référendum zany ny olona tsy dia taitra loatra izy io satria tsy filafidiny fa eny sy tsy dia ny olona alohan'ny olona mandeha mandrono alohan'ny olona mandeha manao zavatra hafa tsy niasa moa tamin'iny fananiana mihitsy ary zany tety Madagasikara indrindra ny tety bureau maromaro hita zany le olona vonona ary olona tanora dia tanora tena misy problème sahany rehefa veo raha tianareo tsy ao anaty lista ny anarana tena midongo mihitsy zay hifidy dia tady fivaly io fitanana nanovan'ny hoavy Madagasikara ka tsara le nisy ny lesoko fa 2 isan-jato ngamba raha nisy ny lesoko dia areny farandianganangany anisan'ny animorana ny fividana tamin'ny municipalité zao hoe misy lesoko dia amboarina aloha hoe volana vitivity zay fa miteny hoe sokona nambato zavatra proposé ny SADC teto natany ivelany tany tapitaraka le zao fampirina zay ny ekipan'ireo tonga teto mba mio zavatra vaovao zay zareo SADC fa tsy le inclusif sy consensuel io amiko fa andresako koa fa dépassé fa obsolète zao vita ny fifidianana ny référendum iny tsy niasa teto iny nge zao ny interlocuteur ny SADC fa ny vahoaka ny fidy ahoana no itiavan'ny SADC na ina amresahany amin'ny 75% sy ny taux de participation 53% any nge ny tokony dinia zao fa tsy hoe mbola tonga ety mbola nambomboatra ihany izy. Hiezaka andresy lahatra ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny sénateur Rabetsiarona amin'izao diany any ivelany izao. Dia mbola eto Madagasikara hita eo ihany rapitsy dia herinandro vaovao indray hitantsika eo ihany mivoatra izay resaka politika eto Madagasikara izay. Ny vaovaontsika manaraka dia ho any amin'ny faritra alaotra Mangoro iny raha ny fanadihadiana nataon'ny Solange Rakotoanosy dia mbola tsy mijanona tanteraka ny taom-panjonona any amin'ny faritra alaotra Mangoro iny raha nitsidika tany an-toerana izy ary fantatra moa fa taonina maromaro ireo azandrano miakatra avy amin'izany farian'ny alaotra Mangoro izany isan-taona io ary nisy moa arak'izany ny fanadihadiana nataony sy nresadresaka ny fanaovany tamin'ny lehibean'ny faritra mikasika izay resaka jono izay. Isan'ny faritra manana maizy azy ny faritra alaotra Mangoro iny ankoatra ny mahasompotry Madagasikara azy manko dia isan'ny mampalaza iny faritra iny anko ny Barawa sy ny Besisika. Hatramin'izao zany dia mbola tsy nanakatona ny ministère amin'ny pêche dia mbola afaka manjono aloha ny olona zany zao fa atsoatsy rehefa katona zany izy io dia ho hita eo fanazana zany tsy maintsy miresaka amin'ny vahoaka izahay mampafantatra azy mampiomana azy satria arak'izany hoe fiveloman'olona io tsy azo atao ambanin-javatra ary tsy maintsy mijery zavatra hafa ihany koa hoe inona ny ataony rehefa tsy afaka manjono izy
de eritreretina hoe mba ao anatin'le fotoana fanetsana mba ahafany mikarama manetsa ahafany manao asa hafa indray a zay zany no hodinina zany fa efa bolana isan-taona no fotoana fikatonan jona any amin'iny faritra iny izany hoe ny volana oktobra ka hatramin'ny volana janoary izay fotoana fanatodizany trondro ny roa volana amin'ireo fotoana ireo ihany nefa no mikatona ny jona hatreto aloha dia mbola tsy mikatona izany fotoam-panjonoana izany razoko tsara aloha dia efa tokony ikatona zany mba anatodizany ray ny trondro fa mbola any amin'iny aloatra mangorony ihany misy kosa atao amin'ny commune ambonivohitra ididy no tanterahana tany amin'izany district n'Ambatondrazaka izany ny fanaovan-tsony ny famindrapitantanana miisa 5 be izao izay fiaraha-miasa ny vondron'ny olony fotony na ilaintsina hoe VOI sy ny COGESFOR ary ny ministeran'ny tontolo iainana mbola fanadidina tateriny Solange Rakotoanosy any eo amin'ny sary ny faniry Andriany Menjanahary famindra-pitantanana miisa 5 no indray natao soni tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny commune ambanivohitra ididy ao anatin'ny distrikany Ambatondrazaka tamin'ity herinandro ity ka ny valo tamin'ireo dia fifanarahana vaovao ary ny fito kosa dia famindra-pitantanana noavozina izay nirahana tamin'ny VOI sy ny COGESFOR andaniny ary ankilany kosa ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala any amin'iny faritra aloatra mangoro iny ezana arak'izany ny ampitombo ireo faritra arovana satria raha 7 sy 2 alina hektara izany teo aloha dia nakarina ho 5 sy 2 alina hektara ankehitriny ny habean'ireo faritra arovana mbola ao anatin'ny faritra aloatra mangoro ihany ka ny 7 hektara na ny 5 isanjaton'ireo faritra ala no avozina fitantanana ihany no azon'ireo vondron'olona ifotony trandrahana 3 taona moa no faharetan'ny fifanarahana misy arak'izany ny fepetra arahan'ireo VOI ao anatin'izay fepitaona izay hita soritra fa mipetraka tsara ny fitantanana inona no hoe fitantanana izay mirida sy mipetraka zany dia misy fandraisana andraikitra eo anivon'ny vondron'olona fotony amin'izay fiarovana sy fitantanana izay eo koa ny fandraisana andraikitra izay napetraka eo anivon'ny commune ary ny sampanarahan'ny tontolo iainana sy ny ala zany amin'ny fanaraha-maso izay famindra-pitantanana izay fitrandrahana manara-penitra no atao ary dia nozaraina tsofa ireo VOI satria tsy azo ampiasaina intsony ny famaky olo zareo tao amin'ny COGESFOR raha nanome toromarika ireo olona nahazo fifanarahana fa nahazo fanadidina izay tany amin'iny faritra vakinakaratra tany amin'ny district amin'ny Betafo iny sangy misy fasimbana-kely ny horonan-tsara fa fantara moa fa dia namboarina ny ampahandalana amin'izao fotoana izao ao tampon-tanànany Betafo ary ny commune no ny ben'ny tanàna no tompon'andraikitra amin'izany fanamboarana ny ampahandalana izany misy anko ny namanarany Evimanina ny fitarihana ny rano fisotro madio asa izay tanterahana ankehitriny izay raha mety mandeha ity sary ity dia rapitso no arahanareo ao amin'ny fampahalalam-baovao ny televisionna malagasy ihany iresaka asa tanana kely indray ny vaovaontsika manaraka ny nanao fanadidina ny namana Ivonjy Jocelyn tany Sabotsina Mena ary isan'ny natao fanadidina tamin'izany ny olona manana traikefa eo amin'ny fanamboarana ireny molle na lasitra atao amin'ny endrika amtendrika ao amin'ny trano izay lazaina moa zany fa amin'izao fotoana izao misy dia misy